Notoloran'ny ministra ny mponina sy ny fiahiana sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy fiara tsy mataho-dalana ary moto maro ireo rantsan'ny ministera ny anivon'ny faritra natao indrindra anohizana ny asa sy ireo vina izay efa napetraka ireto fitaovana ireto tsy tanteraka mihitsy mantsy ny vina raha toa ka tsy misy ny fitaovana anatanterahana ny asa io no ambety teny nandritra ny fotoana nanolorana izany. Tolobidy iraisam-pirenena fa mipiasa eo anivon'ny firenena mikambana nampiarina tamin'ny fividianana reto fiara sy moto nafarana avy any ivelany ao anatin'ny tetikasa ratonaina fanampiana ny fianakaviana sahirana na ny FSS ireto. Ny 12 Janoary 2024 lasa teo no nanoloran'ny ministra ny mponina Ontiana Rialy an'ireo fiara tsy mataho-dalana 4 ho an'ny sampandrarahany ministera eto Antananarivo sy ny amin'ny faritra. Ndray an'ny secrétariat général en fait, dia ny SG moa zany no tokony andraikitra voalohany dia metsika ny lakle izy bilina an'ny direction générale ny protection sociale dia metsika ny DGPS angizany ho an'ny androy isany nazo tovotso voalohany amin'izany fiarakodiany FSS zany dia indray tolontsika ho an'ny direction régionale ny Anosy ary zay ny teneniko hoe tongava hatrany Asiraka hatrany Kodamodany fa zay no ampiasantsika ny fiara zay tena tsy mataho-dalana rotony. Ny alarobia 2 Mey 2024 kosa nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo moto miisa 30 ho an'ireo faritra miisa 7 misy ny tetikasa vatsinankonana sy asa avotra mirindra. Efa 5 zao ny 4 azontsika tao anatin'ny projet FSS na filets sociaux de sécurité na hoe fiahina ny fianakaviana sahirana dia androanitsika izarany reto moto 30 reto. Tiako fantatritsika fa famatsim-bola azy dia tsy maintsy ifanarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena ny toerana andefasana an'ireo moto ireo. Nanamafy ministra ny mponina Ontiana Rialy fa mbola misy fiara tsy mataho-dalana 10 ho tonga amin'ity taona ity ary atolotra ireo faritra 10 hafa misy ny tetikasa FSS dia Antsinanana, Vakinakaratra, Otmatsiatra, Vatovavy ary Atsimo Andrefana. No mafisy ny ministra ny mponina koa fa efa azo antoka ny azahoana famatsim-bola ho fanitarana ny tetikasa vatsinankonana amin'ny 2024. Eo am-pandiniana ny saran'ny famatsim-bola ny ministeran'ny mponina sy ny banky iraisam-pirenena amin'izao. Fantatsika ny situation amin'izao na tsy ministra intsony ary 150 millions de dollars na 100 à 150 millions de dollars dia mipetraka ho an'ny ministeran'ny mponina famatsiana ny tetikasa FSS ao anatin'ny FSS